Salama dole. Betsaka zany ny miandry ny valiteniko amin'ny fangatahany biary hoe tokony anao seul zay sizy na face à face tsy haiko le fandehan'le izy any Marseille any amin'ny kianja fanaovam-baolina mety mitsinara ngamba fa nangataka misy biary hoe mila Faly miarabisika rehetra manaraka sy tapaka ny watawata gasy ny tenako androany dia andao ndray ary sika hanaraka ny akony vaovao izay toy ny mahazatra ihany isanandro ny hetsika ataon'ireo kandida sy ny maro samihafa ary koa ny fanehoan-kevitrin'olo vitsivitsy mahakasika ny fanehoan-kevitra zay hatrany moa dia aosintsika resaka ao ihany ny fanehoan-kevitra zay nataon'ny vadiny lalatina teo aloha Andriamatoa Androsoa Andriatongarivo izay nilaza moa izy tao amin'ny Facebook-ny fa maromaro ireo secret izay tsy maintsy hoapokany fa milohan'izay dia azadino ny milike ny vidéotsika ary azadino ihany koa miabone amin'ny chaîne-tsika mba fanao manaraka tapaka ny vidéo zay refa nisy tao watawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela korosika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary araky ny natsipiky tare ampiantohana hatrany moa dia androany isika andeha resadresaka ny vaovao izay malaza tamin'ity herinandro ity indrindra fa nanomboka ny omaly fahafitony novambra ka hatramin'ny androany fahavalo novambra izao rehefa nanao fihetsiketsehana sy tolona fotsy hatramin'izay moa ireo vorony kandida nandritra ny fotoana lavalava izay dia mandraky teny androany tsy nahitambokany izany satria tsy nisy fiovana mihitsy ny décision izay noraisana HCC sy ny eo anivon'ny CENI fa ny fifidianana dia tsy miovany daty ary le 16 novambra izao no hanatanterahana azy ao anatin'ny fangatahany reto vorony kandida ireto hatrany moa ny tsy faneken'izy ireo ny irotsahan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Andrinina Rajoelina izay lazain'izy ireo fa manana nationalité vazaha ary efa viriny mahamalagasy azy satria tsy manana double nationalité izy etsy andaniny zay anefa ny mahagaga tatoato zay toa fantatra avokoa fa ireo kandida rehetra dia samy manana an'izany nationalité vazaha izany avokoa ka ny fantanina mipetraka amin'ny besiny maro ary inona marina ary ny tena tiany reto vorony kandida ireto atao tena fitakinany rariny sy ny hitsiny ary ny mangarahara ventian'izy ireo atao sa misy zavatra hafa mihitsy ambadika izao fitokonana izay ataon'izy ireo izao hirahirain'izy ireo hatrany moa ny hoe fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana malagasy ary ny fitiavana ampandroso rehefa nataoko nefa nidinika tao anatin'ny fotoana fohifohy de tsapako sy hitako araka ny fahitako azy fa tsy misy mpitondra ty tanindrazana izantsony amin'izao fotoana izao fa ny ao andohany tsirairay izay mirotsaka ho fidina eo dia ny hameno posy sy ny hanamboatra ny fiainany sy ny taranany fa ny mampalahelo dia lasa nivoaka madinika no victime satria zara raha ataon'izy ireo fitaovana fotsiny mba hakan'ny vato sy ny fahefana rehefa tonga eo amin'ny toerana izy dia ohatrany teo ihany no veriny eo zany hoe tsy misy fiovana mihitsy ny malagasy sy ny Madagasikara ny tena olana manko amintsika malagasy dia izao ny toetsaintsika malagasy dia isan'ny toetsaina izay tsy manana capacité d'encaissement ambony fa ny capacité d'encaissementsika dia ambany zany no mahatonga ny olona eto Madagasikara rehefa mahazo fahefana kely dia mitrotra avy hatrany ary izay mahazo seza sy mahazo fahefana dia mandrebireby izay ambanimbany ka ny fantanina mipetraka ary ovinany mba hoisy olomanga ity Madagasikara ity ovinany mba hoisy olona tena vonona ampandroso tena manana finiavana amin'izany hoe fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana malagasy ray manontolo izany mahakasika an'izay toetsaintsika malagasy sy capacité d'encaissement izay hatrany moa dia nanao fanambarana ikoto tamin'ny omaly tao ampejiny namaly ny hafatra izay nalefa ny Andry Bihary izay miantso azy anao face à face na seul any Marseille ka namaly izany moa ikoto lehilahy Maitsambo izay fantatsika fa isan'ny lehilahy tena sahisahy ary manana ny heviny manokana koa ity ikoto ity nambarany mazava tsara moa ny hoe volana angalarina iny mampiebebony lahy iny izy tamin'ny Andry Bihary ary efa nambaranao ampabe maso moa izany hoe noho ny fanaovanao dahalo sy ny asa ratsy tany Madagasikara ka ny volam-bahoaka zany ny mampidededaka elaheran'ny tanàna ho izy koto hatrany ka izany toetsaina zany ho izy koto hatrany dia toetsaina tena mirefarefa amin'ny tany ary tsy izany mihitsy ho izy no atao miaina aty amin'ny tany mandroso fa any amin'ny tany andalam-pandrosoana izany toetsaina zany no miexista satria any no misy anireny mieboebo tahaka indry Big MJ ho izy hatrany nataony référence mihitsy i Big MJ satria i Big MJ moa araka ny fantatsika lehilahy manambola ary mampideraderany vola foana matetika ao amin'ny databaserasera Facebook sy ny tariny amin'ny mahalehilahy mpanambola azy zay ka nindrikitihany ikoto hatrany moa izay kritika mafy dia mafy nataony tamin'ny Big MJ zay ary nanao comparaison mihitsy ity ikoto ity amin'ny tenany sy ny Big MJ tsy misy fotoana ho izy hatrany ny hitovizako amin'ny Big MJ ary tsy misy fotoana mihitsy i Big MJ zany ho izy haresy na amin'ny lafiny mozika zany na amin'ny lafiny intellectuel sy ny diplôma sy ny rehetrarehetra fa i Big MJ zany ho izy dia tsy misy zavatra hainy mihitsy ao anatin'ny la mozika fa ny anazy dia ohatran'ireny artiste na karaoke reny ho izy koto hatrany no amafisiny koto hatrany ny antony mahatonga ny Madagasikara fady ranovana tahaka izao nilaza koto tamin'izany araky ny fanambaran'ny Banque mondiale ho izy dia ny ankabetsahan'ny malagasy dia niveau T3 ary izay mahambany niveau ny malagasy izay no antony ray lehibe sakana ho afampandrosoana satria rehefa miteny zavatra mariny sy rariny ary hitsiny amin'ny malagasy ianao dia zavatra hafa no andraisany azy ary zavatra hafa no asesiny raha izany ary ny fanehoan-kevitra ny koto fantanina mipetraka amintsika rehetra ary oviana
mba hiovary isika malagasy satria manko matetika isika manome tsiny mpitondra foana nefany sodea mba avy amintsika vahoaka mihitsy ary ny olana fototra isany tsy mampandrosa ty Madagasikara ity. Samia milaza ny heviny ao anaty commentaire isika rehetra mba afahana mandravona ny hevitra andreo reny anaovantsika video manaraka eo. Teo ihany ny fanehoan-kevitra izay nataony koto zay fa androany dia fantatra fa hoeny amin'ny anteny miram-pirenena ireo vondrona kandida izay nantsony filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamaso Christine mba hivory hanao latabatra boribory mba handinihana izay tokony hatao mba hialana amin'ity savorivory lava tsy misy fiafarany ity mba hampandeha tsara ny fifidianana sy ny raharaha-pirenena. Ao anatin'ny savorivory hatrany tamin'ny aliny alarobia 9 novambra dia nisy fipoahana grenady teo amin'ny terrain de basket teny amin'ny toby Ratsimandrava izay mbola tsy fantatra mazava moa zany ny antony zany fipoahana grenady zany hatreto fa midika izao fa tsy mandry fahalemana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao satria eo ankaiky ny tobiny tafika mihitsy moa zany misy fipoahana grenady ko indrindra fa rehefa mandeha ny kelatrano igny ka mila melo hatrany isika malagasy rehetra. Mila melo isika malagasy satria amin'izao fotoana ankatoko ny savorivory izao dia manararotra ireny mpanao ratsy sy ny mpanao sity mahery ary ny mpanendaka eny amin'ny kelatrano sy ny tunnel sy ny tariny iny ka melomelo hatrany rehefa mandeha indrindra fa amin'ny andro alina. Mbola ao anatin'ny fitokonany vondrony candidat hatrany dia nanao fanambarana moa i candidat Jean Brunel izay miaradia amin'ireo collectivité candidat satria rehefa tsy hita tao anatin'ny fotoana vitsivitsy moa andriamatoa Jean Brunel izay nakany Kongo izay toerana iasany moa ity lehilahy ity ka naro indray ny resaka ny ely sy ny tsaho mandeha hoe nitsokan-daharana ho ny andriamatoa Jean Brunel izay candidat ho filoham-pirenena hatrany moa ny tenany ka nanao fanambarana amin'ny filazana ny tena marina amin'izany voalaza izany ny tenany tamin'ny androany 9 novambra. Nilaza moa ny tenany tamin'izany fa tsy mitsokan-daharana mihitsy ny tenany ary tsy hitsokan-daharana mihitsy hatramin'ny farany fa mitohy ny tolona ary miaradia hatrany amin'ny vondrona candidat ny tenany. Amaranantsika an'ity resaka ity moa zany dia ny mahakasika ny vaovaoan'ny Andrisoa Andry Antongarivo tsy iza moa andriamatoa Andrisoa Andry Antongarivo fa vadiny ministra serasera teo aloha Lalatina Rakotondrazafy nanao fanambarana moa ny lehilahy taon'ny Facebook fa hamoaka ny vaovao izay tsy fantatry ny be sy ny maro hatramin'izay mahakasika ny madame ministra serasera teo aloha amin'ny magoyana sy ny zavatra rehetra niafina nandritra ny fitondrana izay niarahany ny tantana hatrany moa izany fitondrana teo aloha ka amin'ity video ity no nanaovana izany fanambarana izany ka enontsika finaritra raha tompoko. Lefa nipaty sous mandat de dépôt io olo io fa io olo io tsy nanitsakana tamin'ora le jour na mandat de dépôt anazy noho intervention ny ministre fa natao zay nangalana anazy tsy hiditra tany tamin'ora nefa tsara mamoaka didy famonjana anazy fa tsy nankanisakana tamin'ora le olo io tsy herinandro taty aoriana raha tsy diso efa tena mafy be pression ny avy aty amin'ny fitsarana hoe alefasy le olona fa tsy mety ary aveo tena hoe vetivetika kely dia vitany nazahoany liberté provisoire pression andriamatoa ministra tamin'izany fotoana zany masoko nahita fahavolombelona zany ary tsy milana an'izany ny olona ao amin'io ministère io hoe nigadra tamin'ny resaka famarotana ny tany mpanjakany saoby ary mandraky ny androany zany dossier zany dia tsy enrôlé mihitsy anatin'ny audience ao amin'ny pôle anticorruption fa dia traingena hafenina ho tratratra ny prescription ny afaka fotoana fohy zany zavatra ohatran'izany zavatra vitan'le olona ary zany zavatra ohatran'le olona ohatran'izany no mbola omena andraikitra be super ministre ao anatin'ny MCC mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra ao na baiko andriamatoa ministra azy mbola vitany mantingana anazy ary tsisy piasa tsy mitaraina amin'ny ataony zany tafo zany tonga ty aminay ny piasa mitaraina mba teneny lesy mivatany lafa so manafan'ny tafy anay carburant ny piasa rehetrarehetra amin'io ministère io akoatran'ny organisme rattaché de centralisé tsy misy hoe service opérationnel d'activité SOA isaky ny direction na direction générale fa centralisé any au niveau central de ao amin'ny tafy daholo gestion ana carburant ary isaky efa mivoaka ny carburant izay tiany omenan'le directeur sy ny employé de l'état nomena zay tiany zangasaraina fa hoe anaovana tana maro ny volana carburant. Izay ara tompoko lasy tompoko vavy mahakasika ny video antsika androany manasa nareo hatrany anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona anireny hevitra nareo rehetra ireny anaovantsika video manaraka eo. Manasa nareo ihany koa ilaiky an'ity video antsika ity ary manasa nareo antanandro hatrany mba hiabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sesy tongotavata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarso. Tsara munintanye fareki zezalama vayanga matama na vahini mandalo anauna kwano tupitani fagasi gyara mevasati manakaria fani mapala elulu maru saira ngavawaka matinzale zangare milavunji dinu sinai zangare umipitunda hidi sitifirinini zai
na desenho zaho zanakadako zanakadako zaho zanakadako zanakadako zaho fiera fa zanakadako zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika fandraisan-tagnana gasy tia fihavanana na tsy monandrefagna avaratra antsignianana ivontany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty am vilina mpitandranomasy ie ie malagasya zanakadako zanakadako zaho zanakadako zanakadako zaho fiera fa zanakadako zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho zanakadako zanakadako zaho fiera fa zanakadako zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae zanakadako zanakadako zaho zanakadako zanakadako zaho fiera fa zanakadako zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae Volcan Studio.